Navoaka tamin'ny fomba ofisialy teto amin'ny ivotoeram-pampiofanana ambony CFPM de Madagascar ireo mpianatra andiha mahery miisa 50 mianadahy rehefa navita amin'ny fiofanana nandritra ny enim-bolana. Maro ireo lalàm-piofanana hita eto amin'ity ivotoerana eto Antsirabe ity, toy ny informatique, multimédia, cuisine sy pâtisserie ary ny langue. Manana mampiavaka azy tanteraka ny CFPM de Madagascar amin'ny fampiofanana ireo mpianatra. Ireo mpianatra ireo dia navita fanadinana ara-panjakana satria ny CFPM de Madagascar agréé par l'État miaraka miasa amin'ny ministèren'ny fampianarana teknika sy ny fanofanana arak'asa. Ny CFPM de Madagascar ao anatin'izay fanatanterahana ny fanofanana arak'asa ataony dia manana ny fombany misy ihany ny raisana amin'ireo 100 centres de formation fa misy koa ny fomba manokana ny CFPM de Madagascar izay somary ataoko amin'ny fiteny vahiny hoe méthode tena méthode efficace kokoa noho ny hafa mba tena tafita haingana ny fampianarana ny fahalalana any amin'ny izay rehetra miofana ka azahoan'izy ireo ho vonona hiatrika asa avy hatrany ary ny CFPM de Madagascar miara-miasa amina sehatra maromaro mpandray mpiasa, mpandray mpianatra navita fiofanana atao amin'ny CFPM de Madagascar. Efa fikasana tsara tahaka an'izay ny kasana sy efa tanteraka ny fikasanany amin'ny hananganana ny centre de formation any amin'ny nosy Rahavavy Manodidina tahaka ny ao Maurice, ny any La Réunion, ny any Seychelles dia efa manomana ary ny efa fantatra dia ho vonona amin'ny taona 2027 eo ny CFPM de Madagascar hanatanteraka an'izay ihany miaraka amin'ireo manam-pahefana sy ny teknisianina samihafa miaraka amin'ny ministera izay miara-miasa ihany koa dia azo antoka izay ary tsy anana olana izay fa efa misy ny fiomanana sy ny fahavononana ka amin'ny faran'ny taona 2024 dia efa isokatra le centre de formation any amin'ireo nosy Rahavavy Manodidina eto Nosombe Ranomasombe Indiana ireo. Afaka miditra amin'ny sehatra ny asa avy hatrany ireto mpianatra navoaka teto amin'ny CFPM de Madagascar ireto ary efa misokatra ihany koa ny fisoratana anarana ho andro mpianatra vaovao. Maro ireo tolotra ara-pahasalamana maimaimpona ho an'ny daholobe no entana namarihana ny androm-paritra ny fahasalamana teto Vakinankaratra toy ny fitiliana ireo karazana aretina samihafa, fanaovana vaksiny, fisafona ho an'ny vehivavy bevoka ary ny famorana fahobe. Tanjona amin'izao ny tsinjovana amin'ny maha-olona ahafahany rehetra misitraka tolotra ara-pahasalamana ary ny findrona androm-pisera eo nivon'ny fahasalamana rehetra manerana ny faritra Vakinankaratra ny anaovana tomana sy izarana ireo toromarika rehetra mandritra ny taom-piasana enim-bolana voalohany sy faharoa. Ny fanatsarana tokony atao amin'ny enim-bolana manaraka dia ny fanamafisana ny fanentanana aloha voalohany indrindra satria natsapa aloha zany zahay fa be dia be ny fanentanana natao fa ny vokatra mifanaraka amin'izay zany mbola hita hoe tsy araky ny eritreretina aloha zany ny vokatra satria tena mbola mila ezaka be ny fanovana comportement ny mpiaramonina, ny fanovana ny comportement ny mpiarabelona amin'ny faniraisana tanana ny fahasalamana. Ny olona manko zany mieritreritra hoe ny dokotera ihany no mandray an-tanana ny fahasalamana fa ny fahasalamana dia miainga eny anivon'ny fiarahamonina any ny fandraisana tanana dia ny fitandrona ny fahadiovana aloha zany voalohany indrindra dia ny fanarahana ny toromarika izay omeny mpiasan'ny fahasalamana ary indrindrandrindra ny toromarika izay omeny ireo tompona andraikitra satria tsy ny mpiasan'ny fahasalamana rery ihany no misehatra anivon'izany fahasalamana zany fa na ny faritra, ny préfecture, ny solombavam-bahoaka, ireo ben'ny tanàna sy ny rehetrarehetra any fotony ny mpiara-mompinantoka dia miara-misehatra daholo ao anatin'izay. Ny any amin'ny tontolo ambanivohitra aloha zany amin'ny lafin'ny fahasalamana dia hita sy tsapa ny ezaka ataon'ny fitondram-panjakana aloha zany voalohany indrindra satria ny raha ny eto Vakinankaratra manokana fotsiny no jerena manerana ny distrika 7 dia ahitana an'izay tobim-pahasalamana mihoatra ny 90 izay. Nisy ongatana indrindra izao fankalazana izao ny hanomezana tolotra ara-pahasalamana tsara kalitao hatrany ho an'ireo vahoaka mba ho antoko ny fampandrosoan'ny faritra. Ho antsika
eritrereto manazary sy ny manodidina tonga indray ty ny festival Pangalana Beach andiany fa efatra izay atao eto amintsika ny 10 4 ary ny 17 aogositra 2024 avy izao lalao maro samihafa no atolotra antsika manatra izany toy ny course bicyclette, ny course lakana, ny course scooter, ny beach soccer ary ny ballo prisonnier ary ny lalao maro samihafa izay atao eo amin'ny plage ary ny fety vénitienne koa ho anao izay te handray anjara dia aza tara misoratra anarana. Raikitra indray ary ny festival Pangalana Beach dia ny faefatra amin'ny 10 taona 2024 ity. Itsika izay anisan'ny mampalaza ny tanànany Mananjary. Tanterahana isaky ny 15 ny volana Aogositra karakaray ny fikambanana Pangalana Beach Mananjary sy ny fikambanana Pangalana Beach France. Toy ny isa-taona dia itsika maro hatrany no tanterahana ny 12, 14, 17 Aogositra izao. Saka festival Pangalana Beach 4e édition moa zany dia fahitasika efa mandeha zay atao le 15, 16, 17 ao Mananjary. Dia ny lalao rehetrarehetra zay fahitasika mandeha agny dia efa agnatiny sy maintsy agnatanterana anazy sika zao toy ny beach soccer, ny course lakana, ny fête vénitienne. Dia amin'ity 4e édition ity koa ny ahitasika ny ballon prisonnier zay amin'ity indray izy no aversika. Dia ny slalom scooter izay azasika ho velomina ihany koa ary ny lalao de plage maro samihafa ary mbola manentana ihany koa an'izay afaka miara-miasa satria arakaraky ny firesasika rehetrarehetra no ampalazana zany fetiny 15 ny Mananjary zany. Ya, eto moa zany ny amatanterana ny slalom scooter zay amin'ny endrika ny vaovao. Hitasika amin'izao sary zao ngambany fa efa mampimagna asika sady amin'ny zay lalao atao eto. Zava-dehibe amin'ny foko an-tambahoaka ny famorana ny zazalahy sy ny fanevena ny sofiny zazavavy. Tsy afaka mandray anjara ao anatin'ny ankonana ny lehilahy tsy vita fora. Mandidina ny 2 alina ariary anefa ny mamora zaza iray amin'izao. Ka ho fanamavanana ny ray aman-dreny amin'ny fahasahiranana dia nisy ny famorana sy fanevena sofina mamaim-pona teto amin'ny commune Ambanivohitra Tsaravary ny herinandro lasa teo. Nahatonga anay nanao an'izay dia mba hoentina hanamaivanana izany ny fahasahiranany ray aman-dreniny zaza satria raha hoany amin'ny dokotera izy ireo na hanao tsirairay dia lafolafo kokoa ny hanao izany noho ny amin'izao famorana fahobe izao. Kanefa raha mahita fa memafy ny fiainana tafaran'izay fandamivany rivodoza izay dia sahirana ny vahoaka ka mba hanamaivana an'izay fahasahiranana izay no nahatonga anay mivady nanao ity esika ity ho fanampiana ireo ray aman-dreny ny zaza izay hanao famorana ny zanany. Nisy ireo nitondra ny zana sy ny zafiny nanararoatra ity hetsika mamaim-pona ity mba hanamavanana ny fandaniny valy ary nakasitraka ny be ny tanàna izy ireo. Ny famorana moa dia efa zava-dehibe aminay ity avy Ambanivolo mikasika ny ankonana satria ny zaza sy vita fora dia mbola sy afaka handray anjara ao agnatin'ny ankonana satria fady lehibe zany. Kanefa eto dia tena faly ny fonay fa vita. Zay dia misaotra betsaka ny madame le maire zahay ray aman-dreniny amin'ny commune Saravary satria zahay eto misahirana tamin'ny izy mbola sy mitondra dia sy misy miala vola ila ohatriny na ohatriny fa hatramitondran'ny madame le maire efa deuxième manjamy zao dia sy mba niala volana derere magnamaiva ny fasahirana anay zany ny fitondrana eto. Zazalahy 17 no vita didipoitra ary zazavavy 20 no vita tevoka tamin'ny tejika ity no mihina sakafo maivana ihany koa izy ireo. Nahazo tsodrano tamin'ireo ray aman-dreny ampanjaka teto Mananjary ireo fikambanan'ny mpianatra teraka ivadivavy mianatra eny amin'ny anjery manontolo fianaratsoa ary nahazo lalana ihany koa ny ampiseho ny fomba ny foko an-tambahoaka dia nisambatra izany mandritra ny fety ho tanteran'izy ireo. Nagnatonganay ray aman-dreny mpanjaka Tsangalamena eto tampon-tanànany Mananjary fa angatadala fa ampiseho ny fomban-drazana eo amin'ny fanatanterahana ny fomba tambahoaka vinandrena fa eo amin'ny sambatra zay tena mampalaza ny Mananjary dia nangataka tsodrano taminay izy
ary ny keilay mpanjaka iray manontolo zany eto tampoka nanany Mananjara omenay fahefahana izy mba ampisehoany zany a lazany Mananjara amin'izany a fomban-draza atamboko zany indrindra indrindra fa isambatra indrindra ny teratena amin'izany sorana ny raha mpanjaka ny alalana ny fanatanteranay ny kilalao ny fomban-drazana ary fahazavatovanona zany singana manokana amin'izany ny fomban-drazana tembohoaka ny sambatra dia sorana ny zareo koa ny fanomezana fidrany fanomezana lalana ho tanterana ny 9 septambra 2022 izao ny etsika. Anisan'ny toerana mamokatra betsaka ary sokajiana ho sopotry ny vokatra ny Valianambolo ato amin'ny distrika Antaolagnaro. Misedra olana nefa ireo tantsaha amin'ny famoahana vokatra noho ny faratsiany lalana. Maro arak'izany ireo fitarainana voaray mikasika ny faratsiany lalana RIP 118 izay mampitoy ny commune Soanierana sy Sakivondro. Antony nitondrany izany teo anivon'ny faritra Nosy. Taraina ny vahoaka tonga ny aminay ny tanàna hoe mba jereko sy le député fa sahirana izahay amin'ny lalana ity. Ohatran'izay koa ny avy Osaka hatrany Ambolo taraina daholo le olona reo hoe tsy sevitra tsony lalana nefa toerana famoaham-bokatra ireo. Ary ity mamatsy ny forme azay ny mahazaradebe azy ka efa elaela ngamba zay niteny tamin'ny ramatoa gouverneur ny tenako satria zay izy misolo tena mpanjakana izy no atoerana hoe ahoana ny mba azo atao dia izy io namaly androany hoe nanomboka androany zany ny fanamboarana ny lalana indrindra ireo point noir reo kitihana satria mijaly ny vahoaka. Hitondrana fampandrosoany any fotony fanatanterahana asa tahak'izao ny gouvernora ny faritra Nosy nataony faritra laharam-pahamiana noho izany ny fitadiavana famatsim-bola amin'ireo tetikasa fanamboaran-dalana na fanarenan'ireo lalana hita fa efa ratsy. Misy teboka mainty na point noir folo izy ireo izay tena anisany mampikilain'ireo mpitondra vokatra satria ny Vallée d'Ambolo ny Vallée Nivaho dia anisany mamatsy vokatra ny faritra Anosy zay indrindra ny distrikany Faradofay ka ao anatin'izay ny anatanterahana an'izao. Misy fiara-miasa miaraka amin'ireo ben'ny tanàna izay manamorona nyty lalana ty hifanometanana ao anatin'izay fanatanterahana ny asa zay. Eo koa ny fomba-vahoaka Madagasikara izay voafety eto amin'ny distrika Antaolagnaro izay tsy sasatra ny napita ny hetahetan'ny vahoaka ka io izy tanterahany fitondram-panjakana androany izao. Nanomboka androany 4 aogositra ny fanarenan'ireo ampahan-dalana teboka mainty mampitoy ny commune Soanierana sy Sakivondro izay mirefy 720 kilometatra. Mifampiankina amin'ny tontolo iainana ny firoboroboana ara-toe-karena aty aloatra. Ity faritra ity izay miankin-doha tanteraka amin'ny fambolena sy ny fiompiana. Voakasika amin'izany ireo lemaka fambolem-bary sy ny farihy izay mamokatra hazan-drano mampalaza ity aloatra ity. Ny fisindreo lavaka eny amin'ireo tanety manodidina ny mahatonga ireo fasika sy fotaka manototra ny tanimbary sy ny farina loatra koa mampiena ny vokatra jony sy ny vokabary. Araka ny fanadiadiany teknisianina tanety 1 hektara mandefa fasika iray taona eny an-tanimbary. Tandondoza ihany koa ohatr'izay ny fotodratrasa maro toy ny lalam-pirenena vao vita. Manoloana izany dia andraisin'ny faritra loatra mangoro ny didim-pitondrana arrêté régional lavaka laharana aotra valo tsipika 5 sy 20 hoentina miaro ny tontolo iainana. Fatatsika moa fa anisan'ny zava-dehibe ny fiarovana ny lavaka ty afahavaka manoty satria fatatsika raha tsy resaka hatramin'ireo fotsiny dia be dehibe ny problème ny asan'ny rehetra na ny lavaka zany miditra ny problème io zay malotoka ny tanimbary isan'isany ary indrindra na ny loko nasional rehefa simba no mifampiteny le lavaka ireo ary na ny lakaloatra rehefatsika fa mamarivo sy mizetra ihany koa ka eo amin'izay fiarovana ny tontolo iainana zay dia mihamafisina amin'ny rana no arrêté lavaka io mba fanay ty toerana mandraindraikitra ny vantana miaraka amin'ireo ndraiky tesatsika miavy amin'ny fiarovana ny tontolo iainana. Izany koa tsy manafoana ny lalàna izay mipetraka eo anivon'ny firenena. Mitaraina ny ankamaroan'ireo mponina tamin'ny fokotany maromaro teto Ambatondrazaka noho ny tsy fampiany rano nandritra ny andro maromaro teto amin'ny toerana. Problème amin'le rano zany isaky ny amin'ny alina zany vao mandeha. Indraindray amin'ny 20 alina
Parapatongany amin'ny ray amin'ny enina nany nefa amin'iny zany le olona matory dia iny dia betsaka tsy mahazo rano le olona tsy misotro rano madio fa any amin'ny vovo daholo ny akamaroan'le olona maka rano amin'izao fotoana zao. Zay ny tena problème amin'le eto zany. Raha mandeha niany dia arapitso tsy mandeha dia alarobia ndraiky ao mandeha dizaka na zoma ndraiky ao mandeha arakaraka le eto amin'ny pompy eto zany. Misy amin'ireo toerana iva no manjifa rano eo anivon'ireo lava-drano ireto farany izay mivarotra rano 100 ariary isaky ny bidao ary efa asa fiveloana mihitsy isan'andro. Tokantrano 20 eo no manjifa rano eto amin'ity lava-drano iray ity indrindra ireo mpanasa lamba. Tetsy ankilany nanazava ny tompon'andraikitra teo anivon'ny Jirama fa tsy fampindrano no nisy noho ny fampiteny fitaovana efa antitra eny amin'ny loharano Ambodiakondra eto Ambatonazaka. Nisy ny fanamboarana vonjomaika namahana ny olana ary efa tonga ihany koa ny fitaovana vaovao apetraka mba hisiany ny vahaolana maharitra eto amin'izay famatsin-drano Ambatonazaka izay. Mirongatra indray ny vakifasana ao amin'ny distrikana Andilamena. Lasibatra amin'izany ireo kominina maromaro toy ny kominina Tanimenabaka sy Bemaitso. Manao antsoavy ireo fianakaviana tompo-pasana mba hijerena akaiky sy handraisana fepetra manoloana izao raharaha vakifasana izao. Efa matetika pitsanga aty izy io ary mbola tsy mijanona hatramin'izao fotoana iresantsika izao ka ny zavatra mahagaga anay zany misy ny olona azy lazaina takatra ambody taolapaty moa zany filazana anazy mampanaelo ny manjoa anay ety amin'ny distrikana Andilamena tokoa mikasika an'izay vakifasana zay ka mba miangavy sy magnentana anareo amin'ny fitondram-panjakana zay mba hijery akaiky an'ity zava-misy aminay ety Andilamena aty. Efa fa tsy voaisa tsony ny fasana vaky fa dia efa jerem-potsiny amin'izao. Matetika zao dia vakina dia lasa ny taolana tsy fantatra namankaiza namankaiza izy io fa tsy hita na ny mpividy moa tsy fantatra fa le taolan-drazana efa ao efa le taolan-drazana efa tsy hita ao zany ny fantatra hoe nisy namaky ity ka eo amin'le varavaram-pasana zareo ny miditra fa tsy mandratra rindrim-pasana fa amin'le varavaram-pasana zareo ny miditra. Avelom-panantenana ireo mponina teto Morarankroma distrika Amparafaravola ny fiverenana ny fandriam-pahalemana tamin'ity taona ity indrindra tao anatin'ny fotoana fiakaram-bokatra sy ny fotoam-pialan-tsasatra. Saika haolo ny tanàna teo aloha tamin'ireny tranga nampiorokoditra ireny. Miverina filaminana koa mihamaro ireo zanakam-pelezana sy vahiny izay manao fialan-tsasatra ao an-tanàna amin'izao fotoana izao. Tsikaritra izany nandritry ny fetin'ny taranaka teto amin'ny FCKM Morarankroma. Lamina dia hita tao anaty izany filamina izany tonga ny zanakam-pelezana navitrika dia avitrika tamin'ny famezana tena nisy lafiny teo tsara tamin'ny fiainana zany ny lafiny ara-panahy, ara-pinoana, ara-piarahamonina satria tonga avokoa na mitsidika faboahery tamin'ny fianakaviana dia amin'ny fiarahamonina aloha rehefa hita hoe misy filaminana amin'ny ankapobeny dia rehefa misy zay dia hita hoe mandroso hoe kolotsaina mandroso ny asa manara asa mpivelomana fantatsika moa fa ty toerana ty toerana fiompiana ny fambolena na ny an-tanimbary na ny tanety tsaramaso ny mangatsy sy vokatra ny katsaka ny tsavary dia raha fa misy zay fandriam-pahalemana zay dia mitombo azy dia ny hita misy na hoe jerena rasirasy ny taona teo fa ahitana vokatra satria vokatra hoe lafiny lamina ny fandriam-pahalemana dia zay ny afatra ito tsara zay angatana amintsika fiarahamonina angatana amin'Andriamanitra koa mbanjaka tsara ny filaminana mba zorana dia ho an'ny fiadana fanjakan'Andriamanitra zao dia mampahery koa ny fiarahamonina tsy raha vavitanana mba hizotra amin'izay rehetra tokony atao na fiompiana fambolena ny fianarana ary mba hazoto tsara vavaka ny amin'ny tany fandalovana. Efa miroso amin'ny dinikasa niaraka tamin'ny soloteny ministera ny fanajariana ny tany eo nivon'ny kominina Fianaratsoa amin'ny fanomanana amin'ny fahazahoana ny famatsim-bola ny PATF2 izay tetikasa ho an'ny tanan-dehibe. Voadinika sy norisana tao ihany koa ny PUDI izay fomba entina andaminana ny fandrenana vaovao eto nivon'ny tanàna ny Fianaratsoa. Misy ny tetikasa lara-pamena izay tafiditra ao anatin'ny 5 taona voalohany amin'ny fandrenana rokato ho an-tanàna mba hampitatra sy hampalalaka ny famizivezena raha ny fanazavana. Ny lahara-pahamehana 10 taona araka ny teny teo ao anatin'izay ny avantage ny tombosoa eto amin'ny
commune urbaine Fianarantsoa dia voasafidy ihany koa commune urbaine Fianarantsoa ho isan'ny hatanterahana ny PADEF 2 dia ao anatin'izay budget izay ihany koa no akanany izay PADEF 2 zay dia efa voafaritra antsika moa zany zay ary ny lahara-pahamehana 5 taona dia mbola isan'ny itirevana partenaire ary tsy commune rery no itirena zany fa ny ministère mifanampy ao anatin'izany sy ny mpamatsy vola atsika izay efa miara-miasa amintsika ao anatin'izany ny banque mondiale efa mipetraka manaraka an'izany ny tena zava-dehibe tadidiko tao fotsiny ny fanontanianao dia tafiditra anatin'ilay 10 taona ilay rocade de la rocade Fianarantsoa izay azo azay mamaky ohatra hoe raha resahantsika amin'ny hoe bypass vita ny Antananarivo nefa an'izay dia miteraka tombosoa multisectoralité be da be tsy mifanitsaka amin'ny PUDIS izay tanterahany amin'ny tonivon'ny commune ambonivohitra Fianarantsoa ireo tetikasa hita ny fitora-panjakana avy any ambony amin'ny fampandrosoana ny tanànan'ny Fianarantsoa ho hatrany ny ben'ny tanàna. Président dia manao promesse koa izy araka ny teny hoe Madagasikara tsy maintsy mandroso ary tsisy ho adino na ny commune na ny district dia izay promesse zay amin'ny maha-président azy dia manana ny fomba hoentina manatanteraka an'izay izy tsy mifanitsaka ao anatin'ny PUDIS zay zavatra zay fa ny PUDIS moa tsika miainga avy aty fotony manko ny PUDIS ny fanapahan-kevitra atsika arakaraka multisectoriel zay dia navoakantsika ao anatin'izay tsy misakany ny fan'izay fanapahan-kevitra président raha misy zavatra hitany mahasoa atsika zay le hoe misy programme amin'ny émergence na programme zany miankina amin'ny zava-misy teny manaiky tsika viandara ohatra ny président teny ho asina zavatra voavana mahasoany tanora be samy mahasoany fambolena samy mahasoany secteur développement économique totosan'ny herinandro satao fa nolorona ny drafim-panajariana ny tany an-tanan-dehibe ny tanànan'ny Fianarantsoa sy ireo commune manodidina izay ahitana ny programme anazy mandritra ny 10 taona entina commune miasa. Maro fokotany misitaka lavitra ny commune ambonivohitra Fianarantsoa ka tsy ahitany fampandrosoana mihitsy efa ataonany maro izay. Lasa mitarika eo tany lavitra indrindra tsy hitany fampandrosoana ireo fokotany raha ny fanazavana. Misedra olona teraka izany ireo tady samy mitondra ny varitra avy any amin'ny fokotany noho ny tsy fisian'ny lalina entina mifamezivezy. Antony novansony vavam-boaka Antsoavy sy ny fiaraha-mientana mpitondra eto an-toerana mba hiara-misalay mpandroso ny tanànan'ny Fianarantsoa iray manontolo. Tokony ho tanjon'ny ben'ny tanàna sy ny solombavam-bahoaka dia ny ampandrosoana an'ity commune urbaine ny Fianarantsoa ity ampandrosoana an'ity district ny Fianarantsoa ity. Inona le ezaka lehibe sy fanampy izay resahana foana le izy hoe aleo tsy asiana intsony zany périphérique zany fa rao mba ho anankiray ty commune urbaine ny Fianarantsoa ity resantsika foana zany izay olona mikambary politika na maire na député dia miresaka an'izany foana fa ahoana na natanterantsika an'izany ahoana ny fomba avitantsika an'izany dia izay ny lalana izorantsika. Raha mandinika antsika zao monsieur le maire sy monsieur le président raha ijeren'ny lalazana zao tsika efa tonga ny ilena ny pavé iny zany hoe efa misy lalana ara-dalàna zany makany. Raha ijereny indray dato atsinitsika zao ny lalana lenjato vao hitatsika efa tsy mbola nataon'ny gouvernement ny juskatrany amasobe ataontsika hoe avana be zany. Raha ijerena indray dato avarotsika dia raha jerevantsika reny ambotorano sy ny namandreny efa nandanitsika vola bedabeta amin'ny alalana pavé sy ny tetezana maro isan-karazana ndray anjara tao na ny siaka ndray anjara tao ny région ndray anjara tao ny PADEF tamin'izany fotoana izany. Jerentsika koa ny any manolafaka io efa misy fa tsy mbola atao goudron zany indray voasary efa manomboka ny asa io ny efa miakatra amin'ny maromby ny asa fa vatosola kosa manana ahoana hatramin'izay tsy nisy resaka mihitsy nilay vatosola nefa ao anatin'ny arrondissement anankiray tokony ampandrosoana koa izay indrindra ny antony etivantsika le hoe ambositany makany atsara mba hitovian'le tamin'ireo périphérique ireo zany fa mampalahelo na nijery ny tantsara tsy misy fiara afaka nataona ny varotra fa atao ampoloha isamaraina reny ny entana hoentina amidy atery-joma ireny dia izay ezaka izay fanampiana eto anivon'ny fitantanana ny tanàna zany izay efa hita ny ezaka ataonareo
eto anivon'ny commune fa izay eo anivony antemerapirenena ihany koa dia tsy mitsahatra ny miady mitaky izay asoa ny distrika tsirairay avy satria izay no kabarin'ny filohampirenena izay ny tanjony amin'ity dia hoe tsy misy commune ho adino intsony. miakatra trany ilentandreo mpikatrika ny ayady karate raha eto Madagasikara isan'ny hita taratra eto amin'ny fifaninana challenge du Betsileo ity. Hita mivaingana fa misy ho avy mitaranja karate io ny filohan'ny fédération ny karate malagasy. Misy tombona ny kluba ny fandraisana anjara amin'ity challenge du Betsileo ity ary isy ihany koa ny fampiofanana trany andreo tanora sangany. Amin'ny fahatelopolo raika amin'ny telopolo oktobra sy ny voalohany ary ny mifarina ny 2 novambra ao avy aogosy ny fiadina ny otompindakan'ny Madagasikara ny taranja karate do izay atao Antsirabe ny filohan'ny fédération na trany. Compétition statutaire ny challenge du Betsileo. Izany hoe isan'ireo compétition dimy statutaire amin'ny fédération ao anatin'ny taona ny challenge du Betsileo. Izany anton'izany dia mahatonga n'izao lenta izay hitantsika satria ny ahavo teknika hatrany amin'ny ankizy enina taona ka hatrany amin'ny senior io hitantsika satria ireo elita isaky ny club noentin'ny club manerana Madagasikara hiatrika an'ilay compétition satria statutaire ilay izy. Zay le mahastatutaire satria misy point azon'ireo athlète reo ahafahany mahazo an'ilay classification nationale ka tsy le isa hoe misy 10 fa 50 amin'ny zato izy io fa reo elita noentin'ilay club fa tsy mitondra an'le hoe reto izay fa mitondra BDD satria mahastatutaire azy azahoana point ireo athlète zay sangany any amin'ireo club ilay izy. Zany zavatra zany dia hitantsika maso hita mivaingana ny fiakarany avo teknika ny mpanao karate malagasy manomboka tamin'ny taona lasa sy amin'ity taona ity. Maro ireo kluba tonga namaly ny antso satria ny challenge du Betsileo dia misokatra manerana ny nosy ny fifaninana raha ny fanazavana. Be moa zany tena tanjona amin'ity challenge du Betsileo dia mba zahoana ny licence avy amin'ny club hafa satria raha ny fantatra zany dia tena hoe mahasarika club sy karateka maro ny challenge du Betsileo sy karateka fianarantsoa isa-taona. Notanterainao Malelahady 3 aogositra ny lalao famarana ny taranja hayady karate izay tafiditra ao anatin'ny challenge du Betsileo andehan'ny faha-efatra. Maro mpandray anjara tonga namaly ny antso izay nahitana ny mpandray anjara maherin'ny 50 isa ka nahitana an'ireo katita kely sy ireo efa zoky ny fifaninanana. Maro manam-pahefana tonga nanotrona ny lalao famarana ity izay notareny filohan'ny fédération ny karate. Misa 370 ireo délégation na solotena ny train Antsinanana hiatrika ny sport scolaire izay atao any Fianarantsoa manomboka ny 20 hatramin'ny 24 aogositra ho avy izao. Efa fantatra avokoa ireo solotena isaky ny Cisco hiatrika ny fifaninanana. Ny 10 aogositra ho avy izao dia efa tonga eto Tomasy ireo mpianatra solotena avy amin'ny Cisco atao anatin'ny faritra Antsinanana hiatrika ny fampivondronana. Dia misy mpianatra efatra zany atleta viavy dia misy efatra ihany koa atleta lehilahy amin'ny taranja hazakazaka dia taranja fanipazana onjamby na lancer de poids dia misy ihany koa saut à longueur fa ankoatran'izay misy an'ireo sport collectif dia ahitana ny basketball ho an'ny zazavavy 12 ka hatramin'ny 14 taona eo dia ny football ho an'ny zazalahy 12 ka hatramin'ny 13 taona eo zany dia efa avongany anay ato amin'ny drain Antsinanana satria efa vita ny fifaninanana régional tany amin'ny Cisco ny Vatomandry dia makasitraka zany zay an'ireo mpanao soa an'ireo mpagnano tolo-tagnana indrindra fa andriamatoa ministry ny asa vaventy satria mialohany andianana any Fianarantsoa dia efa isy eo amin'ny 5 jours de regroupement eo ireo atletanay ireo. Ho fanampina ireo solotena ny faritra Antsinanana hiatrika ny sport scolaire io dia nanolotra fanampina ho azy ireo ny fikambanam-biavy anakavon'ny zamanjaza eto Tomasiny ny talata 7 Jolay lasa teo teto amin'ny train Antsinanana. Vary 4 gony, menaka sakafo 2 baoritra, rano fisotro 100 litatra ary solika 100 litatra no fanampina natolotra ny fikambanam-biavy anakavon'ny zamanjaza. Tonga nanolotra ny fanampina ny filoha amboninahitra ny fikambanana sady vady ny ministry ny asa vaventy na zamanjaza.
izahay avy amin'ny fikambanana anakavizamanjaza manatra reto fanampiana reto tsy ina zany fa misy vary misy menaka ary ny rano izay ampiasainy zareo satria zareo tsy maintsy manao fanazarantena dia ilaina ilaina zany ny rano izay ampiasaindreo zanatsika reo ka tsy adino koa misy ny fiangana avy aty Tomasina miaraka amin'ny tôbila mandeha mitondra leo zazy ireo ka misy carburant équivalent à 100 litres zany atolotra ho an'ireo délégation ho an'ny fianarantsoa ka mirary soatsika vita be avita hatramin'ny ny faninanana zay ataontsika ny fianarantsoa ho an'zanatsika reo. Ny ampy iraindray ny komisaria ny polisy eto Tapitrano Tomasina ankehitriny. Misa efatra ireo komisaria ny polisy eto Tomasina renivohitra amin'izao. Ankoatra ny komisaria Foibe ao Bazarikely dia ny tombo telo ireo komisaria eny anivon'ny Boriboritany raha roa monjy izany teo aloha. Vita fanatsarana sy afaka miasa manomboka izao ny komisaria premier arrondissement ao amin'ny Firaisana Ambodimanga ampita ny fitsarana eto Tomasina. Bureau ny fitalevam-pahatra ny filaminam-bahoaka Antsinanana teo aloha ity navadika komisaria vaovao ity. Manampy ny komisaria 2e arrondissement ao Antanambody sy 3e arrondissement ao Mangarano. Fiaramiasa ny talem-pahatra ny filaminam-bahoaka Antsinanana sy ny sehatra tsy miankina eto Tomasina. Navitara ny fanavoaza ny fotodrafitrasa fanantona ny mpitandro ny filaminana vahoaka ny tanjony amin'ny fanitara ny komisaria. Teto moa no misy ny foibe ny fitalevam-paritra ny filaminam-bahoaka Antsinanana teo aloha ka ankehitriny dia navadika ho komisaria premier arrondissement de sécurité publique premier arrondissement à Cité Manguier arrondissement Ambodimanga. Misaotra an'ireo tompon'andraikitra isan-kitokajy sy ireo mpiara-mongonantoka rehetra tamin'ny fanampiana sy fiara-miasa ka nahafahana nanatanteraka an'izao fotodrafitrasa izao izay teniny ilain'ny vahoaka tokoa mba hahafahana mametraka fandriam-pahalemana maharitra eto Toamasina. Ankehitriny dia lasa telo zany ny arrondissement commissariat d'arrondissement eto Toamasina ka ity zany ny premier arrondissement, ny 2e arrondissement zany nivadika eny Tanambo ary ny 3e arrondissement eny amin'ny Fokotany Mangarano. Ny fanamboarana an'izao fotodrafitrasa zao moa dia ny mba anamafisana sy anatsarana trany ny lafin'ny filaminam-bahoaka eto amintsika. Ny fitalevam-pahatra ny filaminam-bahoaka Antsinanana izay soloko tena eto dia vonona hanohiatrany ireo ezaka mba ametrahana ny fandriam-pahalemana maharitra indrindra eto Toamasina renivohitra Andriamatoa ministra ny filaminam-bahoaka. Ny tokana ny alakamisy 1 Jolay lasa teo ny favitany fanatsarana ny komisaria ny premier arrondissement eto Ambodimanga Tomasina. Anisan'ny tonga ny tokona ny fotodrafitrasa ny ministra ny filaminam-bahoaka ny inspecteur général de police Rakoto Armanana Irlala. Fa misokatra izao komisaria zao mba ahafahany vahoaka misitraka fandriam-pahalemana amin'ity boriboritany iandraiketany ity. Avozina avokoa ireo seranana an-dranomamy amin'ny lakan-dranony Pangalana miainga manomboka avy amin'ny port fluvial Manangareza eto Tomasina hatrany Mananjary. Isantarana ny fanatsarana sy fanamboarana ny port fluvial Manangareza eto Tomasina. Natao isariana mpizahatany sy fanatsarana ny vezivezeny ireo entana ary ireo olona mpandeha no antony. Eo ihany koa ny fampisarana ireo lakana mitondra entana sy ireo olona mandeha lakana. Ao anatin'izay fanavaozana an'ireo le seranana an-dranomamy izay dia miara-miasa amin'ny PIC izay vatsian'ny banky iraisam-pirenena vola amin'ny fanavaozana zany an'ireo le seranana an-dranomamy. Ka anisan'ny seranana an-dranomamy voalohany ho avaozina zany dia ny seranana Manangareza zany
izay fiatombohan'ny canal de Pangalana izay anisany zany androseranana hoavaozina atoato miaraka amin'ny any Brickaville, Manambato, Masomeloka, Nosvarika ary Mananjary zany izy ireo zany dia anisany hoavaozina sy ho atsaraina zany amin'ny manomboka amin'ity taona ity satria anisany zava-dehibe zany amin'ity fanavaozana ity ny fampisarahana ny toerana fikirakirana ny entana sy ny toerana zany andraisana ny olona sy hondrana ny olona na ny passager zany. Akoatr'izay dia anisany jerena manokana ihany koa zany ny lafiny estetika zany na ny design ny seranana satria zany anisany tanjona ny ampiroboroboana ny lafiny fizahantany manodidina ny ranomamy indrindrandrindra ny canal de Pangalana zany ka rehefa mirindra zany sy milamina ny ao anatin'ny seranana dia mazava ho azy zany fa ilamina ihany koa zany ny fisontonana ireo mpizahatany sy ny mpandray mpiatsehatra rehetra eo amin'ny sehatra ny fitaterana andranomamy amin'ny ankapobeny. Tonga ny jery rehefoto-drafitrasa sy ny toerana fiantsonana ny lakana amin'ny lakan-dranon'ny Pangalana ny tale jeneraly ny APMF sy ireo mpiara-mombonantoka amin'ny fandetarana ny asa ny alahady 17 Jolay lasa teo. Andro maneran-tany ho an'ny vehivavy afrikanina tsy diso anjara tamin'ny fankalazana izany ny tato amin'ny distrikany Sambava. Etsika maro no nentina nanamariana izany tao anatin'ny 3 andro izay nahitana adihevitra sy fifanankalozan-kevitra teo amin'ny fikambanam-behivavy. Nisy ihany koa fampiofanana fiompiana akoho amam-borona sy fambolem-bary amin'ny teknika moderna izay natao tao amin'ny fokontany Ambotrakongona ary nofaranana tamin'ny filatrona sy fanehoana ireo asa tanan'ireo vehivavy ety an-toerana. Nambarany Ramatoko be sy Dalila fitalevam-paritry ny ponina sy firaisan-kina ato amin'ny faritra Sava fa niezaka hotratrarina dia ny fahaleovantena sy fizakantena ny vehivavy ary ny mba ampitombo isa ireo vehivavy misahana andraikitra ambony eto amin'ny firenena. Anatin'ny fankalazana ny andro raisam-pirenena ho an'ny vehivavy afrikana atsika amin'izao fotoan'izao ka tsy diso anjara ny aty amin'ny faritra Sava satria nankalaza izany ihany koa tamin'ny thème l'élégance à l'africaine. Navelom-bolo moa ny hetsika izay natao ary naliana nahitana ny zava-bitan'ireo vehivavy ary navitana ny tsikaritra hoe misy création aty amin'ny faritra Sava indrindra eto Sambava fa tsy voatery mandeha any ampita na anandrenivohitra intsony zegny fa marobe ny zavatra vita dia aty amin'ny faritra Sava. Izao hetsika izao moa ny tanteraka dia avy tamin'ny fikambanana Jeune Chambre Internationale sy ny fikambanana Femme Leader et Engagée pour le Développement izay natrehany Ramatoa Zita Seramil vadiny governorany faritra Sava sady reny miay ny hetsika. Toy ny fanao isam-bolana dia nanatanteraka fivoriana ireo fitalevam-paritra sy ireo ben'ny tanàna ato amin'ny faritra Sava ny farany herinandro lasa teo izay notanterahana tato amin'ny Hôtel des Finances Sambava. Izao moa natao mba ampifanakaiky bebe kokoa ny fanjakana Foibe izay isoloan'ireo fitalevam-paritra teny ampitana ireo torolalana entsin'ireo ben'ny tanàna mampandroso ny commune izay nahavoafidy azy ireo tsirairay avy. Etsy andanin'izany moa ireo ben'ny tanàna dia tsy nisalasala nanontany ireo talem-paritra ny amin'izay mampanahirana azy ireo. Izao fiainana izao moa dia nitary ny préfet Sambava Andriamatoa Ramanakevitra Huberto de la Ris ka nitondrany fanazavana ny tanjon'izao fiaona ny fitalevam-paritra sy ireo ben'ny tanàna izao. Fivoriana fatao isam-bolana na réunion mensuelle dia iarahana amin'ireo ben'ny tanàna jiaby ato amin'ny district ny Sambava ary ireo talem-paritry isan-tsokajiny na ny miankiny na ny tsy miankiny amin'ny fanjakana satria hitantsika zany teo ny avy ao amin'ny MNP sy ny MBG dia natao ity fivoriana ity mba hifampizarana ny vaovao hifampizarana ihany koa ny toromarika indrindrandrindra avy amin'ny fitondram-panjakana Foibe fagnentanana maro samihafa satria ny fampandrosoana araka ny politika ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana zao dia ny ahatonga ireo commune tsiraikiraiky aleo tegna eo amin'ny lafiny fitantanana na ny
ara-bola na ihany koa ny ara-tsosialy sy ny mangarahara mahakasika an'izay raharaham-pitantanana zay. Velotaraina ireo mponina amin'ny fonkontany Ankilimarovatsy, kominan'ny Betsinjaka, distrikany Toliara faharoa, faritra Tsimandrefana, noho ny fisian'ny fofona Maimbo, mivoaka avy amin'ny trano fitobinentana iray ao an-toerana. Tsy hay tena hoe ino raha mahatsindro io. Manimba fahasalamana, tontolo ihany simba, afaka tompona anjaiksa zany mba hanara-maso raha matsy izao mba toa zao mba hilazy fa tsy zakanay zao. Lo ka io mantsenany zao ma tsy ho lo. Mety nazo ora va saray le maimbo mantsany zany. Raha maimbo zany fa raha fanainainay avao sy kampary raha maimbo. Le manahiranay sakim-beto zany le renay avao kanefa le mitanoro zany sakim-beto isan'andro. Fanirianay zany laha ny azo atao nangataka zay mba tokony ho ny hentea raha maimbo zao ny fafaho namboary. Laha ny haity nisy raha maimbo zao. Efa sitoky raha ao ka novinjozy amizay. Roa anjozy. Raha akory te sakim-beto maimbo hanao akory matenaty raha io raha anjozy. Efa herinandro maromaro no niaritra amin'izao fofona maimbo izao ireo vahoaka, kanefa vao maika miamafy hatrany ilay fofona, taoriany Rotsakorana ny asabotsy lasa teo ka tsy aritra intsony. Marina fa depo ma raha io mbe. Ka depo io ty raha lainao moa zaho mbo tsy nisava ty raha lainao fa tena mandalo iny le tena simple. De mangataka anareo fanjakany mba hijery akaiky io raha maimbo. Fa tena moa ndra hivola tena hivolany zay tsy raha himaneaty olo fa tena fahatany vasatirasa tena. Ka miangady anareo fanjakana mba ho tonga toy fa tsy mahasalama io raha maimbo. Miangavy ny tompon'andraikitra tandrify izao raharaha izao ny fiadidian'ny tanànany Betsinjaka mba handray fepetra aingana momba izao zava-miseho izao. Miangavy an'ireo tompon'andraikitra zany io zavatra maimbo mba handray mesura ho ny fahasalaman'ny bahoaky mba hanatanteraka zay hetaheta ny bahoaky zay fa tena hita fa tena tsy mety io zany fa engany mba ho tonga sainareo mba hanatanteraka zay raha zay mba hanary azy fahitanao io zany ino le raha taminao raha io zany tena hentianay moa zany zay ny président fokontany asaony kely président fokontany zany ny antso ahy de niaradia zay izy ka androany zao fa raha io zany lojy tena fa stock tena fa ela be fa tsy hay naharady an-tsena na manao akory fa na ny azonora tsy ferana zany fa tena lojy zany raha io simba tena lo. Nitondra fanazavana ny tena zavanisy mikasika ny tranga tamin'ny talata fa 7 ny volana Jolay lasa teo izay nahatonga fisamborana olona teto amin'ny fokontany Benetsy ny ben'ny tanàna ny Ankilimaliniky sy ny solotena fikambanana Voromahery ao an-toerana. De natao ny avy resaka fampandrosoana natao amin'ny commune Ankilimaliniky nahazo rahay EPP no famboara bureau fokontany de misy andian'olo tsy ampy magnorotaka ny commune Ankilimaliniky toy malefa fampandrosoa. De nitaraigny vahoaka ato amin'ny fokontany Ankilimaliniky nanao fitaraigna amin'ny commune de ny voro roa zany nangany fikambana Voromahery. Mahavandy gn'olo manao an'izay hoe gn'olo amin'ny fokontany Benetsy Lomay Agnala egny tsy to zao. Satria gn'olo aty aminay fa mifagnaraky soa fa tsy misy gny aly fa tsy misy gny alatsy. Gn'olo aty fa mipolo miara omby ndraiky fa tsy mikasika ny base Toliara aty fa resaka fila fampandrosoa ilan'ny Voromahery fa tsy misy olo magniraka andreo zao. Ny raha nisy tato zany tsy resaka hoe serisery tindritindry fa noho ny gn'asandahalo zay ataon'ny olo manao kidnapping manao otazy zany zavatra sarotsy aminareo mpitondra mpanjakana. Kidnapping zany zavatra sarotsy zavapady ka zay manao an'izay rariny sy hitsiny raha ohatsy ka henjehinareo mpanao fanjakana. Eto amizay ndraiky koa feno fampihorohoroa agnato amin'ny commune Ankilimaliniky amin'ireo olo mpanao kidnapping rey hatramera zaka hoe ho sambory ho vonoina nareo. De raha zay zany hatram président fokontany ho sambory nareo magnely amizay gn'tsaho gny sasany fa hoe Voromahery zay fikambana zay natsanga agnatin'ny commune Ankilimaliniky toy ato tsy maître Julien ro nanangan'io fa zay fampihorohoroa mahazo ny gn'olo zay ataon'olo mpanao kidnapping rey mpanao otazy rey de taitsy gny ray aman-dreny nisy gny havoria
nananga hoe aleotsika mananga atsangatsika gnanatsika hanangatsika fikambagna ke gnatao hoe fikambagna gnatao hoe fikambagna zao ny raha soa hery ka zay nahatonga azy nangalazy hoe voromahery hamongotsy an'irey olo rey hamongotsy gn'asaraty hamongotsy laha misy gnazo lava gny halatsy regny hagné azy ny avy eto zay olo mpamatsy olo mpanao kidnapping rey sy nambotsy gny voromahery rehefa sy nambotsy gny voromahery rozy rey olo rey avao ro sy nambotsy fa gny mpanao gazety tsy nazo kinitiky mpanao gazety zany ane olo mpanjakana resaka voromahery zao hoy ahoy tsisy dirany resaka base toliara zao ao ko atsika nareo zay mpanao Facebook agny nareo mala manao Facebook antoliara mandeha natoy nareo tamin'irey tsy nisy voromahery rey vasa niavy nareo gnatoy ka laha rahay mananga fikambagna mananga anaka ireo amy resaka voromahery mahatanora androzy ka hiaro ny gnainay ka ataonareo hoe idirany bazy tsy misy idirany bazy zao vandy zao dina eo raha misy gny mangalatsy mandeha voromahery io manao dina eo amy dina eo fa tsy misy idirany bazy toliara zao amin'ny ankapobeny dia mandry fahalemana ny eto amin'ny commune Ankinmaliniky noho ny ezaka ataon'ireo voromahery izay miara-miasa amin'ny mpitandro ny filaminana. Ankizilahy mahatrasa 20 isa indray ao amin'ny distrikany Morombe no vita fora maimaim-poana tamin'ny alalan'ny fora zaza Faobe no tanterainy reto fikambanana mpanao Sasoa ny farany herinandro lasa teo dia tomboka atao amin'ny commune Antanimeva ity fora zaza Faobe ka ny farany atao amin'ny commune Befandrina Atsimo samy distrikany Morombe ihany. Nandray antanana ny groupe Pamiroso amin'izao fanatanterahana an'izao sy nandray andraikitra avao koa amin'ny asa sosialy izay ataonay. Maro dia maro ny zaza tonga eto saorana an'Andriamanitra koa fa tsy dia manaraky fomban-jaza loatsy fa mivoatsy ny vahoaka eto Befandriana satria nanaiky ny antso izay natao amin'ity famorana zaza toy. Misaotra bevata fiarahamiasa rehetrarehetra ny mpitsabo eto sy ny mpitsabo izay miaraka amin'ny groupe Pamiroso. Mahatsapa izahay fa manana didy lehibe eo amin'ny fiarahamonina eo amin'ny fiarahamonina no antony anaovana groupe Pamiroso izao mba hanamaivana ny fari-piainany longo anaty tanàny abiaby ka dia misaotra betsaka lahy misaotra ny fitondram-panjakana indrindrandrindra fa inonkena tsy miainga aloha zao lahy misaotra bevata nareo zay ao amin'ny Antanatohatry ny fitondram-panjakana ao nanaiky anay hanao an'ity famorana zaza toy. Ny ben'ny tanànany commune ny Befandrina Atsimo no nandray antanana ny reto fianakaviana namora zaza. Aminay eto ny groupement Miroso eto amin'ny commune Befandria misaotra ny président Trino Rajoely nijotso atoy foto amin'izao famoranan zaza zao ka misaotra fa tsy nisy an'izao toa aty amin'ny commune Befandria toy fa ankasitranay président Trino Rajoely izay groupement Miroso tonga aminay toy amin'ny famoranan zaza eo fa mankasitraka eto ny ray aman-dreny ato amin'ny commune Befandria satria sambatsy rozy voatapaka aby ny zaza gn'anakindrozy ato amin'ny commune Befandria ato. Efa mahatratra 700 isa mahery ny zaza vita fora ato amin'ny distrikany Toliara voalohany sy faharoa fora zaza Faobe maimaim-poana omeny reto fikambanana nampanao asa soa eto an-tampon-tanànan'ny Toliara nanomboka ny talata 20 Jolay 2024 teo tao amin'ny distrikany Toliara voalohany sy faharoa. Zantika fa vita raha nataonay nandroany zahay groupe Miroso dia manao asa fanasoavana nataonay nandroany toy asa fora zaza Faobe isaora tompo fa vita soa avy raha nataonay hanitsinitsy tiaja tsy hanahy io moa zany voalohany raha ataonay amin'ny fanampianay amin'ny fiarabelona aminay ny fora zaza ataonay toy zany dia ataonay amin'ny commune maromaro fa Betsinjaka eto commune Betsinjaka nanamboazy isaorana bevata amin'ny fiarahamiasa miaraka amin'ny maire izay nandray anay miara-miasa aminay ny karakara n'izao zavatra zao. Raha ny eto amin'ny commune ny Betsinjaka dia hetsika faharoa no tanterahin'ity fikambanana ity izao. Eto zao dia mankasitraka feno ny vahoakan'ny Betsinjaka izay nanaiky izao hetsika zao ary nanatanteraka indrindra fa ny groupe Miroso izay tsy misalasala raha fa ny fampihoana aminay fa avy nanatanteraka ny asa fa dia saorana manokana izy ireo. Ny toy tao amin'ny commune ny Maromianja ny hetsika fora zaza Faobe ny sabotsy 20 Jolay 2024.
mazoto reto vahoaky reto ananiky reto iarahantsika mahalala fa ino atao tena mitsipatsipa ary mangataky fiaraha-miasa ndraiky mandeha nefa mba hazoto atoy satria tena faly de faly azoto ary manao an'izao hoe mbia koa le olo reto mpoleto ndraiky mandeha satria mbo misy agny zany tsy tonga eto tena mangataka anareo zany mba fiaraha-miasa akaiky miaraka amin'ny kominy maro miandra groupe miroso ny any kominany manombo kosa dia natao ny zoma 7 jolay 2024 teo saorana nareo avy amin'ny groupement miroso zay nanao forazaza fa be eto amin'ny commune rurale Manombo Sud tena makasitraka anareo zahay satria afaka tanteraka afaka fahasahiranana satria raha mahita raha manana fa ny amizao ny fiainana dia sarotsy ka isaorana anay nareo surtout zahay ray aman-dreny eto ary ny tenako amizao fiaraha-miasa miaraka aminay zao dia makasitraka fa eto koa aloha tiako marina dia raha mahita fa Manombo dia commune anisan'izay commune ngeza ato amin'ny district filière 2 ka mangataka aminareo ndraiky mba hisy koa amin'ny tampana atimo fangataha zay to Raim-pianakaviana ray no maty notifirin'ireo Jolay tao an-tranony sady toeram-pivarotany ao Akembe-Toliara Androany tokony tamin'ny 2 ora maraina. Miisa 20 ereto Jolay nanao ny fanafiana ary mirongo fitaovam-piadiana mahery vaika toy ny basy sy zava-maranitra ihany koa raha nambaran'ireo voatafika. Vola mitentina 3 tapitrisa ariary mahery no lasan'ireo Jolay miaraka amin'ny entana tao amin'ilay toeram-pivarotana. Naratra mafy kosa ilay renim-pianakaviana ka efa manaraka fitsaboana amin'izao. Ireo ankizy anankiroa kosa tsy nokasian'ireo Jolay ankoatra ireo tanora roa lahy izay nofatronan'ireo Jolay toaka nandritra ny fanafiana araka zao fitantara izao. Nandrozy nanafiky zahay mbo matory nahoda amizay monto vizivizy nahoda monto vizivizy io kay nahoda monto fa vangoezozy dia zahay amizay ny miroro alanozy tonga dia timba tonga dia ranjaitra mamofoka anay timba izy tonga dia afetananay lafa nifetananay basy miseranay to anay tsy mahazo mihetsika renareo lanareo tsy mihetsika voativy farany tsy mahafokofo nahoda eo fofinozy nitsipika amizay nahoda to nahoda nitsipika andeha zay nalanozy titoko hoe nafanozy nafanjambavanay to ny fenao zay sentsena to zahay ao le ny mamo rosy toke tsy alay to fa ito sembos amizay ay ko sanozy zala place misy zalanareo fa dahy sambaranareo maty kena zay sane tsy hainay ta place misy zalanay zao mahijalanay fa zahay zany tsy hoe raha va andeha nozy nitsany dokana roa serenozy madamo eo tinokotsonozy baramino amby timbatoany vo lafa nozonay namaka madamo nivoaka nzay nahodo amizay ny volanay tsika nahodo hamaly zay sane tsy afaka zay sinateko manday basa ao tsy afaka ifo zay fa tanay mife farana amizay nitingatinga reba mivaravano ire mivaravano laraky boke natosy tonga dia tsy niazo ny basy nahazotala raiky hitanjifa mikoko eo amizay tonga dia nalany tonga dia nitifisana raiky avao re dia voana hodo to le pititsy zozy efa tsy niataka anay titya le 5 tantsano le telo amonto manday basy tafamaroany sa raiky avao manday basy aby manday kilaky avao raiky pistolet maro le raiky avao manday meso raiky tsy manisy kaligoty tsy manisy ranjera fa amizao manday meso manday kilaky raiky nitifisina monina hodo tsisy hainy manisy kagoly aby zozy manisy fermé raiky avao tsy fermé fa tsy arinay tare nahazo jala zany reo nahazo jala maro jala ao telefonenay lasa ny abiaby tarantsano nahintsy tsy arakavery amontany rey hitanay amontany fa zay ny botsy nandeha aloha ry misy tobily velo tany renay misy tobily velo nandeha tobily zany izy zava-dehibe ny fanomezana lanja siasina ny birao ny commune no izy rafitra tena akaiky ny vahoaka ilaina arak'izany ny fanatsarana ny birao ora matovy ampanina aingonambinina teto amin'ny commune ambanivohitra Ivony miaramiasa district Anambositra ho fanomezana endrika sy ampahazoto ny olona hanantona ny birao ny commune. Ny fiaraha-miasa amin'ny commune sy solombavam-bahoaka dia ilaina tena ilaina ahafahana mampirisika azy ireo mba tena hiasa bebe kokoa amin'ny asa fanompoana. Sahirana ny commune izay tsy misy tsena ohatra ny commune ny Ivony tsy afaka tena manao ny fotodrafitrasa amin'ny alalana resaka budget na investissement matetika zany subvention dia
fampandehanan-draharaha sy fonctionnement moa zany ny tena hoe andehanana reny karaha manampiasa sy fampitaovana madinidinika ao anatin'ny birao karaha ny fifampiresahana tamin'ny monsieur le maire moa dia hoe atao mba lokotsika ny commune satria efa somary vasobasoka ny loko a tsisy afantarana ntsony hoe birao-mpanjakana zany ty dia mpitiavana zany ny anolorana loko a ny varavarakely sy ny rindrina dia ihany koa moa ny simbasimba izay arenina lavarangana izay mena ny ciment mba ahafahana manao an'ilay lavarangana misy endrika tsara zany an'ilay commune tsy mbola manana teti-bola ahafahana manao birao-na commune vaovao akory ny commune fa mba hoentina hanomezana hasina sy lanja zany ny birao-mpanjakana zany ny antony mahatonga anay manampy tonga nanolotra ny loko sy ireo fitaovana rehetra ampiasaina amin'ny fanatsarana ny commune Ramatoa Vepanina Aingonambinina teto amin'ny commune ambanivohitra Ivory miaramiasa district Anambositra nisy ihany koa ny dinika niarahany tamin'ny ben'ny tanàna sy ireo mpiara-miasa aminy ho amin'ny fampandrosoana ity commune ity. Hetsika maro samihafa no entina anamariana ny volambetoaka eto Ambositra ny famelomana sy ny fanoazana indray ny kolotsaina mampiavaka ny faritra Moromania ny tanjona amin'ny fankalazana ny volambetoaka ka hanamafisana ny firaisankina sy ny fihavanana ho ny governoran'ny faritra Moromania. Volambetoaka andiny fadimambifolo sady fankalazana ny fahatelopolo taona ny nametrahana ny volambetoaka ho kolotsaina mampiavaka ny faritra Moromania dia ankalazaina ny 4ambifolo, ny 5ambifolo, faha-6ambifolo ary ny faha-7ambifolo ny volana Aogositra ho avy izao ka ny district Anambositra eto amin'ny tanàna Anambositra zany no andray an'izany festival culturel volambetoaka izany. Efa nitety ny district manodidina izay miampy ny Madiala ary dia mafaly fa dia vonona amin'ny fandraisana anjara mavitrika amin'izay lafiny hetsika ara-kolotsaina izany ry zareo avy amin'ireo district izay nitetezina reo mandrafitra ny faritra Moromania. Ny district Anambositra moa zany no mpampiatragno ka dia androany natao ilay fiaonana dia ratsorina dia vonona tanteraka ny fietrehana sy ny fankalazana ny fihetsiketsena samihafa amin'izany volambetoaka zany ny faritra Moromania. Ny pitsipitsiny fanatanterahana dia isaorina reo efa nagnome toky amin'ny fandraisana anjara mohetomangana satria misy fandaniana ateraka ilay fihetsiketsehana dia isaorina reo efa nilaza ny fanomezany toky amin'ny fandraisany anjara amin'izay lafiny hoetomanana izay ary mbola any an-tanana nyreo izay mbola tokony hanome an'izay hoetomanana izay satria ny volambetoaka dia firaisan-kina fifanomezan-tagnana fagnamafisana ny fihavanana izay ny tena foto-kevitra lehibe fognosiny volambetoaka aty amin'ny faritra Moromania. Tompony daholo itsika rehetra teo agnatin'ny faritra Moromania ary rehefa tompony dia mandray anjara amin'ny fanatanterahana azy. Nisy ny fitsidiana ireo distrika samihafa mandrafitra ny faritra Moromania tafiditra ao anatin'ny fanomanana ny fanatanterahana ny volambetoaka ireo distrika efatra Ambositra, Ambato-Finandrana, Manandrina ary Fandrinina miampy ny departemanta ny Madiala. Ny alakamisy raika amby 3 Jolay kosa anjaran'ny distrika Anambositra no ny fampidinika ny amin'ny fandraisana ity volambetoaka kolotsain'ny faritra Moromania ity ny antsoina ireo tompona andraikitra isan-tsokajiny sy ireo ray aman-dreny tompona anarandray. Ratsevina moa ny 4ambifolo ka hatramin'ny 7ambifolo Aogositra ho avy izao no natanterahana ny volambetoaka andiany 5ambifolo tafiditra indrindra amin'ny fankalazana ny 30 taona ny volambetoaka. Loha hevitra niraisina ny hoe dia tagna ny fihavanana tsinjovina ny agny aloha herena ny agny afara. Iray amin'ireo traina 4ambifolo misitraka ny tetikasa Iger ny traina Moromania ka Cisco Ambato-Finandrana sy Ambositra ny voakazika izany amin'ireo Cisco 7ambifolo manerana ny nosy. Tetikasa Iger izay tetikasa iarahana ministera ny fanabeazam-pirenena fa tsy ny banky iraisam-pirenena vola ao anatin'ny 4 taona tsy farana ratsy ny taona 2024 natao hanatsarana ny fanabeazana ho an'ireo zatovovavy mianatra eo anivon'ny CEG araka ny fanazavany avy amin'ny ministera ny fanabeazam-pirenena. Tanjona ao anatin'izao tetikasa Iger izao dia ny fanomezana ny fahaleovantena na ny fizakantena ho an'ireo zazavavy eny anivon'ny CEG, ny fitananan'izy ireo eny an-tsekoly ary ao anatin'izay tetikasa izay koa no ampitomboana ny
fahalalany sy ny traikefany amin'ny fifehezana ny aitarika sy ny fifehezana ny fitandrovana ny fidiovana sy fahadiovana amin'ny tenany amin'ny mahasasavavy azy. Nisy moa ny fampahafantarana ity tetikasa ity ka ny antsoina ireo tompona andraikitry ny fanabeazana isana ambaratongany tatao anatin'ny Cisco Nambositra. Ankoatr'izay teo ihany koa ireo manam-pahefana nanatrika izany anisan'ireny ny solotenan'ny Ramatoa Panina izay nankasitraka sy nisaotra ministeran'ny fanabeazam-pirenena ny amin'ny fifantenana ny Cisco Nambositra hanatanterahana ity tetikasa ity. Lahara-pahamehana ny fametrahana paikady ahafahana manantona ireo vahoaka eny fotony amahana ireo olana ara-tany. Eo ihany koa ny fanatsarana ireo fomba fiasa samihafa araka ny nambala ny taleparitry ny fitsinjaram-pahefana sy ny fanajariana ny tany vaovao aty Moromania. Sefi zany no lahara-pahamehana izany hoe ny ministeran'ny fanajariana ny tany sy ny fitsinjaram-pahefana dia miezaka manakaiky ny vahoaka, miezaka mijery fotony ny olana misy ety fotony ka izany be izany dia ny fametrahana olona ny niveau district sy mbola tsisy sabatra nandraikitra ny fananatany sy ny fandrefesatany dia ny district anankiroa eto ny faritra Moromania dia ny district ny Ambatofinandrana ary ny district ny Manandrana ka ao anatin'izany fametrahana ny BSF izany dia efa anisan'ny sahady prioritaire ho jerevana amin'izao fanendrena ny tena koa amin'ny mahataleparitra vaovao eto anivon'ny faritra Moromania izany. Ny alarobia 30 volana Jolay 2024 teo no totosa teto amin'ny Maison Orange Ambositra ny famindram-pitantanana teo amin'ny talepy-solotoerana sy ny taleparitra vaovao. Andriamatoa Andriamatana Joely Charlie izay voatendry nandritry ny filan-kevitry minisitra ny 12 Jolay lasa teo. Fanamafisana ny fifanomezatoky amin'ny fiara-miasa eo amin'ny filohan'ny synodam-paritany no tendren'ny FJKM sy ny synodam-paritany nanirahana azy no antony fandraisan-tanana ny PS ho ny filohan'ny FJKM. Nambarany ihany koa ankoatr'izay fa hiatrika ny synoda lehibe ny 13 ka hatramin'ny 20 Aogositra ho avy izao ny FJKM izay atao an'ny Taolagnaro amin'ny no hifidianana indray izay filoha vaovao hitantana ny FJKM. Ny fandraisana toy izao dia fanorenana tsara ny fiara-miasa libre de présidentielle izay tenen'ny mpiray sy ny synodam-paritany an'Ilazy dia ao anatin'ny efa-taona zany dia miasa le présidentielle dia tsofina rano izy dia tanteraka tokoa le teny manao hoe sitra tsy maintsy manao ny asa izay mihinaka ka dia tsy ary koa fa miasa ohatran'ny fanoavana sy ny fankatoavana miasa fahasanena amin'ny tompo sy ny fimbona ny mpiara-miasa ary dia miasa ndraika koa ny fahalalana saitraka izy tika dia am'fanindrena ahay manaraka izany. Sobrandimandra fa andeha iroso amin'ny synoda lehibe ny FJKM zao ny 12 hatramin'ny 20 Aogositra ho avy zao. Zavatra hevitra lehibe moa atao amin'izany synoda lehibe zany io zany mitantiny amin'ny efa-taona lesana eo ny amin'ny asam-bomera ny adikevitra lalina ny amin'ny inona no atao ho avy fotoana amin'ny fanapahan-kevitra hoe rehetra aby ny tena ho tanterahana ary efa tapaka tsara hoe rehetra ny tiany toko atao dia fidina amin'izay ny olona nitanteraka azy ka fidina ny atao tendraika fide zato dia avy amin'ireo mpendraka fide ireo ny fidianana ny diplôme mpendraka fide na vao fidena FJKM ary avy amin'ny tanana 20 ny fidianana izay filoha FJKM vaovao indray andindranay izay izay andeha isofonoana amin'ny fandamina. Nankasitraka sy ny saotra ary nirarisoa tamin'ny fahavitan'ny fandraisan-tanana ny filohan'ny synodam-paritany Moromania Ambositra nambarany ny fahafinonany amin'ny fanatanterahana ny asany. Soratsika Andriamanitra rehefa malalo amin'ny tompo fa tanteraka somany tsara ny fandraisan-tanana nay mivady sy ny amponanay tamin'ny ity alady 1 Aogositra ity notarian'ny profy FJKM tamin'ny alalan'ny ray aman-dreny filohan'ny FJKM. Sorana ny tompo satria izy tokoa ny miasa na ny fikasana na ny fanaovana tanteraka ny sitrapony. Sorana ny fianakavian'ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara ny fianakavian'ny synodam-paritany Moromania Ambositra ireo nasaina manokana ny olo-panjakana sy ireo avy amin'ny fianakaviana eo an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Tsy afa-misaraka ny fiangonana sy ny fanjakana ho Ramatoa Panina Aingonambinina teto eo anilan'ny vahoaka kristianina trano ny tenany ary vonina ifanampy sy ifanohana amin'ny synodam-paritany Moromania Ambositra eo anivon'ny FJKM. Tsy afa-misaraka izy io satria mifanampy, mifanabe, miombona ao anatin'ny fahendrena tanteraka araka ny toriteny izay nataon'Andriamatoa filoha teo. Ka ho anay dia
vonina tanteraka ny fanometanana amin'ny fiangonana satria tsy vitana irery ny asa fanompoana, asa masina io, asa sarotra ary asa mitaky fahalalana, fahendrena, fankatoavana, fanoavana, finiavana mba tena hatanteraka ny asa ny raha ny vahoaka sy ny rahan'Andriamanitra. Ny toerana misy anay rehetra reo dia efa voatondro toy ny ametrahan'Andriamanitra anareo ihany koa. Izahay dia vonina tanteraka ihany koa anatanteraka ny kitsi-po sy ampahamendrehana ary ampanetretena ny asa nakiny vahoaka sy nakiny ny fanjakana aminay arak'izay lazaina hoe asa masina izay. Totosa tetỳ amin'ny kianja maitso Vatovory Ambositra ny fanompopo vavana ho fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra noho ny fandraisan-tanana amin'ny président synodal ny mpitandrina randrembololona Herimanana Fidèle mivady sy ny zanany. Isika tsy maintsy manao ny asan'izay naniraka raha mbola atoandro ny andro. Io ny teny falneva nalaina tao amin'ny Jaona toko 7:24 nitarika ny fotoana ny avy amin'ny fobe FJKM nitory ny tenin'Andriamanitra ny mpitandrina filohan'ny FJKM Irako Andriamaso Ami nandritra ity fanompopo vavana ity moa no nanolora Andriamatoa Lefitra ny antemera-pirenena dia amin'ny faritany Fianaratsoa moto iray ho ampiasainy ny filohan'ny synodam-paritany amin'ireo asa izay miandry azy. Tsara fisokatra tampomba ofisialy ny hitsika ara-pambolena akatsika tany amin'ny komina Ketrakabe distriktin'ny Antsiranana faharoa iny. Nisy araka zany ny festival nampisokadinana ireo vokatra milanja hatrany amin'ny 700 sy 700 taona isan-taona vokatra tamin'ny velarantany miviratra hatrany amin'ny 50 sy 300 hektara. Ireo zay nifandimby niteny dia samy nakasitraka ny hitsika ara-pambolena akatsaka avokoa. No afisiny gouvernement-paritra Diana fa komina Filamatra azo alentahaka amin'ny famokarana ireo vokatra misy ao aminy ny komina Ketrakabe ary tokony samy hamoaka ny vokatra mampiavaka azy ihany koa ireo komina misy 490 ato anatin'ny faritra Diana ity. Hita fa miatsara ary miamirobo ny festivaltsika ka eto zany dia mamporisika atsika bebe kokoa satria lanja miakatra ny fiainana mba hagnano mientsika tsy ho zavatra, hagnano tongotro miara-mamindra, tagna miara-mibatatra ny hatrany amin'ny fanatanterantsika ny édition magnaraka mba ho tsaratsara nyty ihany koa. Ka eto zany tiako ny magnentana atsika be ny tanàna maro zay magnatrika eto satria manana 900 na tsôtampolo kominy atsika ato agnatin'ny faritry Diana fa mbola vitsy ireo kominy manana hetsika karaha ty ka mamporisika atsika be ny tanàna zay magnatrika eto sy zay tsy eto ihany koa fa maregny an'izao afatra zao mba hikarakara agnomana hetsika maro mba ahafahantsika mitsinjo ny fampandrosoagna ny fiainany tambanivohitra zegny satria tsy ho hisy fampandrosoagna vagnona raha ny mpamboly ny tambanivohitry tsy mamokatra tsy mampiasa ireo tany azo volegny. Terimbola Panjakana manakaiky ny vahoaka izay nolo hevitra ny terimbola Panjakana manao ny varavarana mivoa aty Antsiranana toy ny fanaon'izy ireo isan-taona manerana lafivaliny nosy. Vory-lamina aty Antsiranana avokoa araka izany ireo mpiasa ny terimbola Panjakana avy amin'ny faritra maro misy eto Madagasikara. No afisin'ny tale generaly ny terimbola Panjakana tito ny fiasana mivoatra sy mahitsy sy mangarahara ary lavitry ny kolikoly. Ho hitantsika eto ihany koa ny anjara andraikitry ny terimbola Panjakana na amin'ny lafiny ara-ekônomika izany na amin'ny lafiny ara-sosialy izany na amin'ny lafiny maha-olona tsy hiteny be za fa rehefa mijery ny stand isika rehefa avy eo dia ho hitantsika hoe
inona avy a ireo mety ho anjara andraikitry ny tahirim-bolam-panjakana amin'ny izany asan-tahirim-bolam-panjakana zany fa tsy voafetra amin'ny lafiny vola fotsiny izany ka manana tombon-dahany isika eto Antsiranana mandritra n'ireo 2 andro araka nambara teo ny ahafahantsika hijery sy hamantatra ny anjara andraikitry ny eo anivon'ny tahirim-bolam-panjakana. Nanatrika ny fitaom-panokafana ny governoram-paritra Diana sy ny prefet ny Antsiranana narahan'ireo olo manan-kaja maro sivily sy miaramila. Tsara fisokotra tampomba ofisialy ny fampiafanana ho an'ireo vehivavy sy tanora miisa 20 avy amin'ny fikamanana miisa 10 avy ao anatin'ny commune miisa 5 ao anatin'ny district ny Antsiranana faharoa iny toy ny commune Mangoko, Ambolibozbe, Ankarongana, Andranovondronina ary ny commune Mahavanina eny. Mandritra ny 5 andro ny faritan'ny fampifanana izay tarehiny tetikasa Risi natokana ho an'ireo vehivavy sy tanora miisa 20 ireo ka ireo 20 ireo no misolo tena ireo fikamanana miisa 10. Ny tanjona dia ny fahaleovantena ara-toekarena ho an'ireo vehivavy sy tanora mipetraka manamorona ny ranomasina any amin'iny district ny Antsiranana faharoa iny. Marina fa ireo vehivavy ireo dia efa mpiantsehatra ny momba ny toekarena manga fa indrindra ny fanodinana ny trondro sy ny fanatavesana ny drakatra. Fanampin'ny tanjona ho tratrarin'izy ireo ihany koa ny fampitomboana ny trekifa ho an'ny vehivavy sy ny tanora ao ihany koa ny fanampiana azy ireo momba ny lalam-barotra sy ny famatsiam-bola. Izao no atao mba ho mparay anjara fototra ara-pampandrosoana any amin'ny toerana misy azy ireo tsirairay avy. Tonga nanokatra ny atrikasa ampifanana ny tale misahana ny fampandrosoana aty amin'ny faritra Diana. Isaorana manokana ny zaro avy amin'ny tetikasa Risi izay famatsiam-bola avy amin'ny gouvernemanta kanadiana izay anisan'ny faritra nahazo zay atsika ty amin'ny faritra Diana raha eto Madagasikara ny faritra Diana irery no nahazo ny sitraka izay tetikasa Risi izay tetikasa natao hanatsarana bebe koa ny fitantanana ny arena voajanahary aty an-dranomasina ary ny fanatsarana ihany koa ny velontegnan'ny mponina ka izao atrikasa ho ataontsika zao dia tafiditra sahady amin'ny pilier 3 ny tetikasa Risia izay mijery ny maholona sy ny fanatsarana ny velontenan'ny reo mponina reo ary tafidrika amin'izay ny fanatsarana ny fandrarahana mikasika ny jona izay natao amin'reto vehivavy bolda reto izay nitsingaina manokana avy tamin'ny commune maromaro izy ireo izay vondron'olona ifotony fa aoriana nyty fampofanana ty eritreretiny fa ho lasa mpandraraha matianina ireo vondron'olona ifotony reo mba ahafahany manatsara ny velontenana azy ary tsy mila intermédiaire ntsony ny filazana izy fa tonga dia afaka misera mivantana amin'ireo mpandraraha reo mitady ny lalam-barotra sy ny tariny mba ahafahany tena isitrika bebe kokoa ampandroso ny velontegnany sy ny fiarahamoniny ary ny toekarena ato agnatin'ny faritra Diana.